Foana zavatra tena mahaliana ny olona ny atao hoe secta ary nefa mampatahotra ny olona. Rehefa zay tanora eto dia malala fa ny ray aman-dreny koa inoko fa mahafantatra an'izay tsara fa rehefa ny tanora ny andeha ary amin'ny fikambanana ry indrindra moa fiangonana hafa tsy le fiangonany tsy fiangonan-drazana dia matahotra foana ny ray aman-dreny hoe sao dia andeha ho any amin'ny secta zay matahotra foana fa maninona le secta fa inona le secta dia raha misehatra avoavo indray izy samy fiangonana dia raha vao tsy mitovy amin'ny fiangonanao ilay fiangonana na le fikambanana dia antsoina hoe secta raha vao tsy mitovy amin'ny fanaonao raha ohatra ianao ka mipetrapetraka mitsanga mitoetra ao am-piangonana ka misy mitabataba mira sy mitehaka manao amen sy alleloia dia efa secta zay. Raha ohatra indray ianao mba le metsiketsika asendra le tena tsy pototra be na amintsika ary dia refesina trety ihany fimehezana tsy mahazo mita misy fiangonana oatra zany dia efa lazainao hoe secta koa ngampotony montina be tony sy ny rehetrarehetra zay fa samy hafa zay ka ny tahotra sy ny fifanaratsiana dia vokatry ny tsy fahalalana. Misy zavatra tsy fantatsika ao dia rehefa zavatra tsy fantatrao mampatahotra anao foana zay mahatonga antsika matahotra kokoa amin'ny alina noho ny amin'ny atoandro satria amin'ny atoandro mba hitantsika daholo ny manodidina fa amin'ny alina tsy hitanao ny ao ambadika ao sao dia misy olona sao dia misy mpangalatra sao dia misy inona dia matahotra kokoa tsika amin'ny alina noho ny amin'ny atoandro raha vao misy zavatra tsy fantatra dia mampatahotra foana. Dia izay zany ny tanjon'ny fotoana androany mba hanome fahalalana antsika momba ny secta fa fahalalana tsy secta ihany no ianarantsika fa hianatra ny momba ny fotom-pinoana izay zavatra ampianarin'ny baiboly ihany koa tsika androany dia hianatra ihany koa tsika hijery zany hoe raha misy olona moa any amin'ireny secta reny dia ahoana ny anaovana azy. Reto ny zakako nentina taty ty le efa nilazaiko teo zany le CD audio D104 ny vidiny dia misy an'ity les sectes à visage découvert naseho ny secta ato izy araka ny resahana ato izy miresaka karazana secta reo hitanareo reo ny anarany vitsivitsy secta iraisam-pirenena fa misy amin'ireo misy eto Madagasikara ny sasany misy sasany tsisy fa misy koa secta gasy tsisy any an-dafy fa eto ihany misy anazy dia tsy atao anatiny le izy dia zay ny amin'ity fa itsika tsy hiresaka hiezaka tsy hiresaka anara-piangonana mihitsy raha hiresaka tsika dia tsy any amin'ny lafiny secta ny resahantsika azy fa mety zavatra hafa raha hiresaka fa misy fotoana manaraka kosa nefa tena ianarantsika hoe tena secta anankiray mihitsy tonga dia mombamomba ny secta iny ray manontolo no ianarantsika amin'ny herintaona any zany. Ity ny anankiray dia ny anankiray faharoa moa zany zay tena ilayntsika ihany koa mamantatra azy dia hoe ny fiangonana sy ny secta tontolo anankiroa samihafa zay ny atao anatiny dia mampitahan'ny fiangonana sy ny secta inona ny atao hoe fiangonana dia rehefa ohatriny ahoana izy ny atao hoe secta satria ny secta matetika milaza ny tenany ho fiangonana indrindra eto Madagasikara zany dia indraindray koa fiangonana atsotsika hoe secta dia inona mahasamihafa azy dia zay no lazain'ity boky anankiray ity. Reo telo reo zany no zakako nanatsoahana akoatran'izay fianarana rehetra efa natao momba n'izany secta zany ny amin'ity fampianarana androany ity mizara telo ngeza be fa efatra izy rehefa teneny an-dalantsika ny fampianarana dia voalohany ho fantaritsika aloha ny atao hoe secta iny ny antsoina hoe secta zay nojerentsika voalohany dia rehefa aveo tsika hijery ny toetoetrany fa maritana zany le voalohany fa ny faharoa tena le toetoetrany le fomba hahafantarana azy mihitsy dia zay le tanjona androany ty zany tena anisan'ny ngezabe mihitsy ny hoe ahoana ny hahafantaranao azy tsy ho tenenina eto hoe nianina secta nianina secta nianina secta dia teny fotsiny ianao hoe ianina secta fa tsy fantatra koa hoe inona maha secta azy fa no tenenina eto dia zao hoe rehefa ireto ny toetoetran'le fikambanana na fiangonana dia mety azo antsoina hoe secta izy zay araka ny Hébreu 10:7-10 hoe ny tezana antsika tao ny gasy mamaky baiboly dia le manana saina zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy
zay manana saina zatra ampiasaina amin'ny fandinihana tenin'Andriamanitra tsy ronono fotsiny fa vetikarina dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Dia zay zany ny tanjon'io. Dia ny fahatelo farany teny efa fohifohy sisy tia hoe ohatrany ahoana zany ny fihetsitsika eo anatrehan'ny olona ny anatin'ireny secta ireny amin'ny akabeany sy le secta amin'ny akabeany. Ao koa tsika mijery hoe fa maninona ny olona mivoasarika amin'izany secta zany foana. Zay zany izy amin'ny telo ngeza be ho fa efatra izy rehefa ataontsika rehefa avy eo dia hitantsika eo ihany ny fandehana. Lasarintsika inona ny antsoina hoe secta? Dia araka le lazaiko teo rehefa tsy mitovy amin'ny fiangonanao dia mieritreritra foana ianao manao hoe secte izy zay. Fa ny anankiray koa rehefa tsy anaty fiangonana ara-tantara, zay ny fieritreritry ny olona maro, tsy ao anatin'le fiangonana ara-tantara fa le fiangonana zandriny taty aoriana. Fiangonana zandriny io dia tamin'ny taona 1970 makaty ny tena niroborobo vao eo amin'ny 20 taona eo zay ry zareo zany amin'ny akabeany. Satria tany zany zay vao niala tamin'ny sosialisme tsika sy ny censure sy ny isan-karazany dia tamin'ny taona 70 teo no niditra amin'izay zany ny fahalalahana dia afaka nanangana fikambanana zay tiany atsangana ny tsirairay dia tany no nanomboka nipotra daholo amin'izay le fiangonana zandrina. Dia betsaka ny mieritreritra hoe rehefa tsy ao anatin'io fiangonana ara-tantara le efa tany aloha mankalaza 510 taonany, fa 100 taonany, fa 20 taonany, fa 50 taonany, fa raha mbola te amin'ny 20 taonany sy makaty zany dia secte daholo izy ny olona amin'ny akabeany. Dia ny fahatelo koa ny fiheveran'ny olona azy dia zao hoe rehefa be mpanaraka izy dia fiangonana zay, fa rehefa vitsy ny mpikambanao any rehefa le fiangonana kelikely reny dia reny zany no antsoina hoe secte amin'izay fotoana izay. Dia misy tokoa dictionnaire anankiray izay mamaritra ny atao hoe secte dia mitovy amin'izay mihitsy, mitovy amin'ireo anankitelo ireo mihitsy no amaritan'ity Oxford Compact Dictionary ity ny antsoina hoe secte. Ny lazany azy voalohany dia ohatr'izao ny famaritana ataony azy: vondron'olona ray manana finoana ara-pivavahana izay miavaka amin'ireo vondrona lehibe kokoa. Zay zany, tsy ao anatin'le ara-tantara izy ary tsy le betsaka fa le kelikely kokoa izy zany, miavaka amin'ireo vondrona lehibe be kokoa, manana ny toetoetra an'ireo heverina fa antoko-pivavahan-diso izay nisy azy teo aloha. Zay zany hoe raha vao miala misitaka na miavaka amin'ilay vondrona lehibe nisy azy teo aloha ianao araka ity dictionnaire ity dia secte ianao zay. Dia manana ny toetoetra an'ireo heverina fa antoko-pivavahan-diso ozy izy ianao zany amin'izay fotoana izay dia izay ny antsonanao hoe antsonan'le vondrona fikambanana na fiangonana hoe secte. Mitovy amin'ireo anankitelo ireo. Dia ny famaritana faharoa ilazany azy dia hoe vondron'olona iray izay manana firehakevitra ara-politika na ara-filozofia mihoatra ny mety na mampidi-doza. Zay ny fisainany zany ara-politika na ara-filozofia dia mihoatra ny mety, trop izy tsika amin'ny teny malagasy zao, trop loatra ny ataony na mampidi-doza mihitsy. Dia zay izy ny atao hoe secte. Mitovitovy ihany izy anankiroa ary amin'ny akabeany io no fandraisan'ny olona ny antsoina hoe secte zany amin'ny akabeany. Zao nefa ny zavatra mitranga, raha ohatra ka izay hoe niala tamin'le vondrona lehibe nisy azy teo aloha, io mantsy le lazainy, niala tamin'izay nisy azy teo aloha, dia ny dikan'izany ny fiangonana kristianina rehetra zany dia secte avokoa. Raha izay no mitranga. Satria nahoana? Satria ny kristianisme dia niala tamin'ny jodaisme izay nisy azy teo aloha.
zay izy ny tantara nianatra ny asan'ny apôstôlitsika dia hitantsika fa ohatr'izay ny fandehany hoe tao anatin'ny jiosy jodaisma ny lalàna mosesy ohatr'izany a ny kristianisma dia niala tamin'iny zay laza hoe tsy lalàna no mahavonjy fa ny finoana ny jesosy kristy avy any nazareta dia dika zay fiangonana rehetra zany secte daholo raha izay ny fandehany satria le ara-tantarantsika zany dia le jodaisma. Ny faharoa koa raha niala azy teo aloha dia ny protestanta kosa ny kristianisma zany niala tamin'ny jodaisma dia secte daholo zany ny kristianisma raha mihoatra amin'ny jodaisma. Faharoa raha mbola ao anatin'izay hoe niala tamin'le nisy azy teo aloha tsy ao anatin'ny fiangonana ara-tantara dia fantary fa hatramin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo 1715 dia tsy nisy fiangonana ny fiangonana ara-tantara teto ambonin'ny tany dia tsy nisy efa-tsy fiangonana katolika noho izany ny protestanta rehetra zany dia secte avokoa. Dia raha io zany le famaritana atao a dia le ray aman-drenitsika izay matahotra ny andehany amin'ny secte dia secte ao anaty secte zany izy dia ina ny atahorana amin'izany raha izay le eritreretana. Fahatelo rehefa vitsy izy misy zavatra anankiroa nanao ny mampiely baiboly tamin'ny 21 juin 2016 angamby izy zay nanao teo amin'ny Coliseum dia natao daholo zany zay kristiana rehetra miaraka mampiely baiboly zay azo lazay hoe tsy secte zany satria miaraka mampiely baiboly fa tsy nisasaka ny Coliseum. Fa amin'izao fotoana izao rehefa manao ry zalahy tsy teneniko izy la secte na tsy secte fa ry zalahy taty aoriana feno Coliseum feno tromby mihitsy dia ahoana zany. Faharoa misy fiangonana anankiray eto Madagasikara zay tsy fantatrareo tsy tony ny kokory ny anarany kely izy ary tena eritreretin'ny olona hoe secte satria tsy tena ngezy io fiangonana io fa io fiangonana io any Amerika dia io ny fiangonana lehibe indrindra any Amerika dia hitantsika amin'izany ny filazantsika azy hoe relatifa zany lay betsaka sy kely betsaka mihoatra niza dia kely mihoatra niza moa zany any mahaly betsaka sy kely azy. Faharoa raha hitantsika ty Matthieu 7:17 sy 4:12 ty dia zao no ilazany Matthieu 7:17 sy 4:12 azy hoe midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Dia hitanareo raha miresaka fahamarinana sy ahoana moa zany nanaovantsika ny teny raha miresaka fahamarinana sy fahabetsahana mpanarakintsika zany a dia ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny manaraka ny marina dia vitsy foana ny mahita azy. Izy izy teo tery vitsy ny mahita azy fa le makany amin'ny fahaverezana betsaka amin'ny makany. Dia raha io zany ny définition ataontsika azy a dia vao maika mampatahotra le ngeza be fa tsy io mihitsy le définition famaritana anaovantsika azy a satria ny tanjontsika aloha zany raha mamaky baiboly tsika dia tsy ho any amin'ny fahaverezana fa makany amin'ny fiainana makany amin'ny fiainantsika ao dia raha ijerin'ilay tsika amin'ilay fiangonana ara-tantara hoe zay miala amin'ilay nisy azy teo aloha dia secte zay miala amin'ilay nisy azy teo aloha dia secte. Dia zao indray ny lazain'ny mpanjaka voalohany 7:20 hoe mantsy ny zanak'Israely foko avaratra tany Israely io Eli no miteny ary nanantona ny vahoaka rehetra Eli ka niteny hoe mandra-pahoviana no irosainy ianareo raha ny tompony Andriamanitra manara azy fa raha ibala kosa dia manara azy. Dia tsy namaly ny olona tsy nisafidy ny olona fa ny tenin'Andriamanitra dia mampisafidy foana hoe zay marina andehanana fa ialao zay ratsy
tsy zay ny lazay ny ten'Andriamanitra. Rehefa ratsy izy dia elao, fa any amin'izay fahamarinana zay tsara sy hitondranao any amin'ny fiainana any andehanana. Dia teto moa reto tsy nentin'ny safidy. Matio 9 ihany koa dia miteny an'izao izy hoe tsy mahay manompotompo roa ianareo, fa na ny ray alanareo na ray ny tianareo. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Noho izany mila mifidy ny ray ianareo dia mandany anankiray. Dia ahoana moa zany no mahatonga antsika hieritreritra hoe tsy afaka miala amin'ilay nisy azy teo aloha mihitsy. Raha ka ohatra anankiray tsika zany verina ihany tsika tamin'ny katolika sy protestanta teo dia 500 taona lasa zay Calvin sy Luther dia nanapa-kevitra mihitsy hoe voatery tsy maintsy niala. Tsy hoe nanapa-kevitra, zafady fa diso ny eritreritra ny teniko. Voatery tsy maintsy niala tamin'ny katolika izy rehefa nanao fa ny tsi-pivavahana nanao réforme. Ny eritreritra zareo tokoa ho an'izay efa nianatra momba an'izany réforme zany efa nanao tany amin'ny sekolin'ny baiboly. Ny eritreritra zareo tokoa dia anitsy an'le fiangonana misy azy. Saingy tsy nety niova le fiangonana dia tsy maintsy niala izy, na izy voaroaka na izy tsy maintsy nanao fiangonana vaovao, satria tsy mipetraka mihitsy le fahamarinana tao amin'le fiangonana nisy azy ireo taloha. Ny ohatra anankiray fahatelo dia Barnabas sy Paul. Barnabas sy Paul izay niaraka tamin'ny voalohany fa noho ny olana tamin'ny John Mark dia tsy maintsy saraka tamin'nisy azy teo aloha izy roa lahy, dia samy nandeha ny lalany. Dia nefa vao maika nampitatra aingana ny filazantsara ny fitsarahan'ny zareo. Noho izany tsy voatery izay, tsy voatery izay hoe nisaraka tamin'nisy azy teo aloha zany no antsoina hoe secte raha ny famaritana azy no jereny. Tia koa mbola milaza an'izay Korintiana faharoa 9:17. Korintiana faharoa 9:17 dia milaza an'izao hoe niala eo aminy ianareo ka misara aminy io ny tompo. Tanareo niela aza manendry zay zavatra tsy madio ary za handray ianareo ary horainareo ary ho zanako lahy sy ho zanako vavy ianareo ny tompo tsy to. Ka rehefa nisy ianao teo aloha zany ka tsy madio, tsy izy, dia miteny tenin'Andriamanitra hoe miala tao, fa alao manaraka ny marina sy ny izy ihany. Noho izany ireo famaritana anankitelo ireo dia tsy tena azo andraisana ny antsoina hoe secte vaovao maika mampisangojy antsika ny fieritreretana an'izay hoe rehefa tsy mitovy aminay dia secte, rehefa miala tamin'le fiangonana ara-tantara teo aloha dia secte, rehefa vitsy dia secte, dia tsy azo ametrahana ny tena izy zany. Ina ary ny antsoina hoe secte raha ny baiboly no milaza azy, dia izay lazain'ny baiboly amin'izay nijerentsika. Mbola ohatran'le teo ihany azafady fa tsy lazain'ny baiboly. Ny andraisan'ny olona reo famaritana telo ireo dia matetika raisiny avy amin'le teny fototra, le teny niaviany, na ny antsoina hoe étymologie le izy. Dia izao ny filazan'ny zareo azy hoe ny secte ozy izy dia avy amin'ny teny latina hoe secta, izay midika hoe lalana izay arahana, izay midika hoe antokona fironana, izay midika hoe resaka kozikozy, izay midika hoe fotom-pampianarana. Zay zany midika ny secte ozy izy raha ny ainga avy amin'ny teny latina hoe secta le izy. Dia io teny latina io secta io anarana, fa io secta io dia manome matoan-teny na manome verbe zay hoe segui, dia midikany hoe manaraka, segui. Zay zany ny fandraisana foana nanoanana n'ilay voalaza teo aloha. Dia misy anankiray koa tia fa rehefa nijery ny Wikipédia azo ihany zany raha ao amin'ny internet, dia milaza ny Wikipédia hoe tsy mitombona mihitsy ity étymologie faharoa ty hoe avy amin'ny teny hoe secare, ny secte teny latina hoe secare izay midika hoe manapaka. Dia izy hoe tena diso mihitsy zany fa tsy nisy an'izany mihitsy raha ara-tantara zany avy amin'ny hoe manapaka. Io mantsy
anoanana an'le hoe misaraka. Raha raisitsika hoe misaraka tamin'nisy azy teo aloha vokatry le sécaré zany a dia ny secte zany izy dia misaraka tamin'izay nisy azy teo aloha. Dia io ihany koa le secte aty aloha zany le hoe manaraka lalana zay arahana dia hoe misaraka tamin'ny nisy azy teo aloha zany le vondrona dia manaraka fampianarana na mpaminany vaovao. Zay no ilazany hoe secte. Dia amin'ny ankapobeny aloha misy ifandraisany ihany amin'ny étymologie ny teny saingy ny teny dia mivoatra velona ny teny tsy ny tenitenentsika io velona dia mivoatra tsy ohatr' zany ny teneniko zany mihitsy ny fitenin'ny olona tany amin'ny taona 1835 fa raha mihaino ana amin'ny raha mihaino ana ao anaty gasmb.org zao andrenam-pomerina dia izy hoe tsy gasy mihitsy ho baikely io fa tsy tena ohatr' zany mihitsy ny fiteniko izy izy tsy mitovy ny fiteninay mianaka zany nefa samy malagasy zay. Dia ohatr'izay le izy mivoatra le teny dia tsy voatery amin'io fa zay zany mahatonga ny olona mametraka hoe itily zay ny atao hoe secte misaraka amin'nisy azy teo aloha dia manaraka fampianarana na mpaminany vaovao. Fa zay tsika voahiditra amin'ny lazain'ny baiboly miresaka secte ve ny baiboly. Efa nahita secte atao anaty baiboly ve nareo? Fa nahita? Tsy mbola nahita sasany fa misy izany teny zany ao dia eto foana no ilaina. Ary zay anisany mampiavaka ny GACMB amin'izay mpampianatra hafa rehetra miseho ny teny daholo ny agape, filia, erosy, ina koa shalom zay mba teny tsy fantatra logosy, rema ohatr'izany rehetra fa tena mafehy an'le teny fototra ve ny mpampianatra manao an'izany. Fa eto zany mba ezahantsika ny fehezina mihitsy hoe inona le voasoratra ao anaty baiboly. Dia misy teny hoe secte ao anaty baiboly avy amin'ny teny grika hoe airesis. Io airesis io le nadika amin'ny teny latina le hitantsika teo hoe secta dia io ny adika ny teny frantsay hoe secte. Airesis izy amin'ny teny grika fa rehefa frantsay havana zany hoe fiteny azy agasina zany dia frantsay indray dia frantsine tsy haiko. Rehefa atao teny frantsay le airesis dia mame teny hoe ahoana hérésie. Zay ny avy ny teny hoe hérésie zany dia midika ihany koa izy zany étymologiquement arabaky teny hoe antoko na parti. Zay ny andikana azy ao anaty baiboly. Io teny hoe hérésis na hérésie na secte io dia miverina intsivy ao amin'ny testamenta vaovao. Verina intsivy izy ao amin'ny testamenta vaovao dia mizara telo mazava tsara izy ireo. Dia eto amin'izay tsika zany ny hamaritra araka ny nampiasan'ny testamenta vaovao azy no hamaritantsika ny antsoina hoe secte. Ny ahitana azy ny anehoako azy voalohany dia ao amin'ny epistily intelo miverina izy ao amin'ny epistily. Zay teto tamin'ny farany dia mahita fa ny epistily zany ny tena azo lazaina hoe natao an'ny kristianina ny fampianarana ao anatiny na soratana ho an'ny kristianina mihitsy izy hatramin'ny voalohany sisan'izay natao an'ny jiosy daholo. Dia ny hitantsika voalohany ao amin'ny korintianina voalohany 1:7-20 ny antsoina hoe secte. Korintianina voalohany 1:7-20 dia zao ny voalaza hoe fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo izay olona ankasitrana. Aiza le secte ao anatin'io? Fitokoana. Tsy maintsy misy secte eo aminareo ozy izy Paul mba ho hita eo aminareo hoe iza lay marina ankasitrahana dia iza lay diso. Zay le lazainy amin'ny teny frantsay ny tena mamoaka anazy satria mandika arabaky teny baiboly avy amin'ny teny fototra teny grika sy teny hébreu dia ny dika teny mandika arabaky teny indrindra dia ny version Darby. Dia zao ny ilazan'ny Darby azy car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous. Tanana ao amin'ny Darby nareo tena mahita an'io dia Louis II fa le tateoriana
efa lazainy hoe parti na zavatra ohatr' zany, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous. Io mba ho hita eo aminareo zay ankasitrahana sy zay diso. Amin'ny teny grika izy na tsy ovakitsika ara dia io le RSS, io le RSS. Ao zany ny ahitana anazy ty secte ty na ty fitokoana ty. Dia hitanareo fa ohatrany ilaina zany le izy ahitana hoe izany marina sy izany tsy marina ny secte. Ny ahitana ny teny hoe secte faharoa ao anaty baiboly dia ao amin'ny epistily azafady, dia ao amin'ny galatiana toko 5:20. Miresaka ino ny galatiana toko 5:20? Miresaka ny asan'ny nofo. Fa miariary ny asan'ny nofo izy dia zao. Dia milaza amin'izay izy fitsanganjangana, fahalotoana, fijejojoana, fanompotsamy, fitehirizana ody ratsy, fandrafiany, fifandirana, adilà, fialonana, lolopofo, fampiandaniny, fitsitokotokoana, fitsiriritana, fahamamony, filalaovandratsy sy ny toy izany, izay ampitandremako anareo raha teo tahaka ny ampitandremako anareo fa iny koa fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra zay manao an'ireo. Tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra zay manao an'ireo. Aizany secte ao anatin'io? Fitsitokotokoana. Zay le 5:20 farany indrindra io le izy fitsitokotokoana. Dia tsy moramora hoe ny ala amin'ny teo aloha fotsiny zany ty zavatra ty fa resaka ino moa? Misy resaka fiainana mandrakizay mihitsy hoe raha vao manao secte ianao ao anaty secte dia tsy mandova fiainana mandrakizay. Any hoe grave lavitra n'olona teo aloha ity zavatra ity satria fanariana olona any amin'ny afobe. Amin'ny teny frantsay izy dia io amin'ny farany indrindra le secte idolâtrie ny fanompotsampy dia mitohy division fampiandaniana dia secte fitsitokotokoana. Dia farany ihany koa izy amin'ny teny grika dia airesis. Dia mafy kokoa zany nilazan'ny epistile ny atao hoe secte fa tena tsy andovana ny fiainana mandrakizay. Ary ny Petera ary vao mainka mafy kokoa noho izany. Petera 2:1 dia ozy izy fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo zay ampiditra fampianaran-diso atsokosoko mahavery ary mitondra azy andany tompo zay nanavitra azy mahatonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany. Aizandray secte ao anatin'io? Ty fampianaran-diso ty teo frantsay izy il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Fampianaran-diso mahavery zay les sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Dia jereo tsara ny ilazany azy eto raha nilazy Paoly hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra zay manao secte dia eto indray izy miteny hoe mahavery ary lazainy indroa mihitsy le izy io. Le secte fampianaran-diso zany dia mahavery ary faharoa dia ozy hoe atonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany zany. Aiza le RSS ao anatin'ity? Ty ny RSS ao anatiny dia ty le mahavery. Apoléiasa dia ty apoléianina verina indroa mihitsy le hoe mahavery. Rehefa ny teniny averino maromaro ao anatina andininy anankiray na andalana anankiray dia zava-dehibe izy zay tena tsindrin'le mpanoratra izy zay dia eto lazainy hoe mahavery io secte io. Ary ny atao hoe secte zany dia fampianaran-diso mihoatra amin'ny baiboly. Intelo izy ny eo amin'ny epistily dia ny dika zany le hoe RSS dia miainga amina fotom-pampianarana ny RSS, tsy miainga amin'ny toerana nisy teo aloha sy ny abetsahana fa miainga amin'ny fotom-pampianarana zay dia io fotom-pampianarana io no niavian'ny antokon'olona vaovao tsy nitovy tamin'ilay teo aloha. Dia rehefa mipotra zany ilay tokon'olona vaovao dia zay no mitondra fisarahana fitokoana io antoko parti secte mitondra fisarahana zay satria tsy mitovy. Ary ny farano izy teo dia fahaverezana na
tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra olona ao anaty sekta dia ratsy kokoa ratsy lavitra noho izay nieritreretantsika azy zany a ty atao hoe sekta tika zay ny tsy mampety zay ny mahasarotiny ny gasy MMB ny amin'ny filazana zay tsy mitovy aminao ho sekta avokoa satria tena azo lazainy hoe manary an'le olona any amin'ny afobe mihitsy ianao raha milaza azy ho sekta amin'izay fotoan'izay ny egny amin'ny fotom-pampianarana zany ny sekta dia io ny aviany tokony olona ny mitondra fisarahana le izy nefa rany dia fahaverezana ary tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra itsivy io zizitsika miverina izy ao amin'ny testamenta vaovao telo zay ny hitantsika eo amin'ny epistily iny ny tena fototra lehibe tena hoe dikan'ny sekta fa ny telo ny enina hafa dia tany aloha saingy mitovitovy ihany ny heviny hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly ny anakenina hafa antoko diso fampianarana diso indray zany ny atao hoe sekta mihoatra amin'ny fampianarany jiosy manana ny azy ny jiosy dia rehefa diso tsy mitovy amin'ny anazy zany fa diso tsy dia tena le tsy mitovy loatra ny tsidritsika fa tena le diso mihitsy mihoatra ny jiosy dia zay ny atolona hoe sekta ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:15 ny ahitana ny sekta fahaefatra teny hoe sekta fahaefatra asan'ny apôstôly toko 4:15 io lehilahy io mantsy dia hitanay fa tena ratsy fanasa dia mpampikio ny jiosy rehetra maneran-tany izy no mitarika ilay antoko atao hoe nazareanina paoly ny resahany eo rehefa mijery ny contextsika dia aiza le sekta amin'io antoko ty en teny français izy dia zao nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi les juifs du monde qui est le chef de la secte des nazaréens dia lazain-jareo fa manana sekta zany paoly nazareanina le izy tsy nanana zany sekta zany paoly fa fijeriny jiosy azy zany fa le nazareanina dia avy amin'ny jesosy kristy avy any nazareta satria zany manaraka ny jesosy kristy i paoly dia zay ny lazainy azy hoe ao anatin'ny sekta nazareanina no misy any paoly dia ohatran'io ihany izy fery ambanimbany kokoa ery lasa indray ty zavatra ity fa hanao ny ataony 14 ohatran'le teo ihany fampianarana manina ary se manaotry zao fo ty zavatra ty tsy hitako mihitsy zay vakina amin'le izy fa mbola miresaka io antoko i paoly ndray no mamaly eto zany hoe ny zavatra ataoko ozy izy dia mifanaraka amin'ny voalazany lalàna fa tsy marina zany hoe mampikotrana ny olona zany dia ity atoko ty ihany koa no atao hoe sekta mbola le nazareanina teo aloha ihany no tia nylazaina dia mbola miresaka nazareanina ihany izy toko 7:20 io izy amin'ny teny français je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte io selon la voie qu'ils appellent une secte croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes hoe mino zay voasoratra rehetra ao anatin'ny baibolitsika ene zao izy paoly raha zany no lazainareo hoe sekta dia ny toko 7:20 andiny 9 dia mbola miresaka n'io nazareanina io ihany izy hoe fa mba tianay ho re avy aminao zay hevitrao satria fantatra hoe fa toerin'ny olona trezatra izy io sekta io dia tsaraina ihany koa paoly zany amin'io fotoana io dia izy eo amin'ny tsaraina iny no nolazain'le gouvernoura hoe te alala ny sekta misy anao zay ohatrany ahoana fampianaran'io sekta io teny français izy hoe mais nous voudrions prendre de toi ce que tu penses car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition io dia lazaina hoe sekta zany ny kristianina tamin'izany fotoana zay sekta nazareanina ny zay ny telo manaraka enina zay dia ny telo farany mbola ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany saingy antoko na fampianarana diso mihoatra ny fampianarany kristianina sy ny jiosy indray izy eto dia manana toko sy fisarahana manokana izy ireo ny asan'ny apôstôly toko 5:17 no miresaka an'izay asan'ny apôstôly toko 5:17 hoe ary nitsangana mpisorona be mba amin'ny namany rehetra zay antokony sady seho fa feny fialonana izy antokony sady seho dia io lazainy savoir la secte des
saducéen. Secte dia airesis daholo reny a. Raha vao secte izy dia airesis izay amin'ny teny fototra. Dia ny saducéen zany dia niraisy ny lioka no miteny eto. Lioka kristiana no miteny eto a. Dia niraisiny hoe secte ny saducéen satria ny saducéen zany fampianarany tsy mino ny fitsanganana maty ry zareo. Ohatra, zay zany anisany mahasecte ny saducéen. Dia ny toko 5:15 amin'ny asan'ny apôstôly ny faharoa izay miresaka ny atoko 10 mihoatra amin'ny kristiana sy ny jiosty dia hoe fa ny mino sasany izay isan'ny antokony fariseo kosa dia nitsangana ka niteny hoe tsy maintsy forany reny ka asaina mitandrina ny lalàna ny Mosesy le mpino io zany. Asan'ny apôstôly toko 5 ilay concile tao Jerosalema dia rehefa nitantara ny famonjena ny gentilisy tany amin'ny asa missionnaire nataony Paoly a, dia nitsangana ozy izy ny secte, la secte des pharisiens. Dia nilaza hoe tsy maintsy foraina ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Dia rehefa nandeha moa ny adihevitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 io a, dia hita fa diso ny fisainan'ireto secte ny fariseo reto hoe tsy mila forana. Tsy mila forana ny olona fa rehefa mino an' Jesosy Kristy izy dia tafiditra ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra. Diso ny fampianarany. Asan'ny apôstôly toko 2:15 a, dia misy ny secte fahavalo. Ahitantsika ny teny hoe secte zany a. Dia fantany hatramin'ny voalohany ary raha mety milaza zany izy satria efa fariseo a araky ny antoko izay fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahanay. Paul no miteny eto. Dia efa fariseo ozy izy a, selon la secte la plus rigide de notre religion. Io fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahanay zany hoe lay secte legaliste indrindra. Zay ny ilazan'ny Paoly azy, zay le fampianaran-diso an'ilay secte. Zany hoe raha vao secte zany dia resaka fampianarana foana ny fototra. Ary fampianarana diso io. Rehefa legaliste loatra ianao fatrapitana lalàna dia diso ianao zay. Zay ny teny hoe secte anankisivy ao anaty baiboly. Dia raha izay zany mijerentsika dia tsotra. Ny narzariana dia ilay antoko secte no lazain'ny jiosy hoe fampianaran-diso satria manaraka an' Jesosy ny fampianarany. Dia zay no lazain'ny jiosy azy hoe secte izy satria fampianaran-diso. Ny fariseo sy ny saducéen dia lazain'ny lioka hoe manana fampianarana hafa koa ny ray tsy mino ny saducéen tsy mino ny fananganana maty a. Dia ny fariseo fatrapitana loatra ny lalàna legaliste loatra. Dia fampianarana diso koa zany izy mihoatra ny judaisme sy ny kristianisme. Dia raha tambatsika zany zay ny araky ny lazan'ny baiboly ny antsoina hoe secte dia fanarahana fampianarana ray diso izay mahatonga fitokoana sy fisarahana. Araka ty zany le araky ny heviny ara-bakteny ihany ny étymologie. Fanarahana fampianarana iray diso izay mahatonga fitokoana sy fisarahana. Ato mbola misy. Dia ato anatinatiny tokoa mbola misy a. Dia raha zao bataina kely le kitapontsika azafady raha anina dia tsy ampiny seza. Fanarahana fampianarana ray diso izay mahatonga fitokoana na fisarahana. Dia hitantsika indray koa tao amin'ny epistily moa zany dia mahazava be mihitsy ny ilazany Petera sy Paoly azy fa mahavery ny secte. Tsy androvana ny fanjakan'Andriamanitra ny secte zany. Fampianaran-diso. Teny hoe secte dia fampianaran-diso izay no antsoina hoe secte. Hérésie. Zay le teny hoe hérésie. Noho izany tsy mety ny filazalazana olona fotsiny hoe secte raha tsy fantatrao ny fotom-pampianarany ilay fiangonana na ilay fikambanana. Koa satria fampianaran-diso no atao hoe secte dia tsara ihany ny iverenantsika amin'ny fampianarana marina alohan'ny hijerentsika an'le izy satria tsy maintsy miainga amin'izay marina foana ny ahitantsika ny diso. Misy documentaire anankiray izay hitako tamin'ny télé fa ela
tsy zay moa sady tsy manana télé satria tsy manana canal noho izany tsy misy enregistreur le izy dia tsy afaka ny enregistrer fa lehilahy jamba anankiray jamba le lehilahy dia niasan'io lehilahy io trésorier angamba izy zay trésorier amina fiasana kely anankiray dia inona zavatra niasany za trésorier karakara vola mpanisa vola kinga be mihitsy izy manisa vola fa akoatrany mampanisa vola anazy dia tsy haiko na bureau de change le izy ohatrany tsy bureau de change fa magaganao anatin'le documentaire dia zao zavatra mitranga ao anatin'le izy akoatrany mampanisa vola anazy izy jamba tsy mahita dia zay vola tonga eo aminy dia hainy manavaka an'io hoe tia 10 euros, tia 20 euros, tia 100 euros, tia 50 euros. Dia hainy koa manavaka tia 1 dollar, tia 5 dollar, tia 10 dollar. Hainy tsy izy ihany tonga dia mahafantatra zany. Dia franc suisse koa hainy. Ireo telo ireo zany ny vola tena hainy le rangahy dia ny vola hafa koa raha misy vola hafa tonga eo aminy dia fantany hoe vola ty. Dia fantany hoe ty vola sandoka. Tsika moa zany mahita hoe mitovy le lokony dia mety voafitaka fa izy tsy voafitaka mihitsy satria hainy loatra le vola tena izy dia hitany foana hoe sandoka ty hainy hoe taratasy ty satria samy mandeha zany dia asindra reo taratasy mitovy be amina euro na dollar anankiray dia tonga dia fantany hoe ty vola sandoka dia ty taratasy tonga dia hainy nefa izy jamba dia teo zany nahitana tena anaporofona mihitsy hoe rehefa fantatro tsara ny marina dia tsy mety diso mihitsy ianao fa tonga dia hitanao avy hatrany ny diso zay le izy ka hianatritsika ny fampianaran-diso ny mahasekta ny sekta zany androany fa tsy maintsy verenantsika ihany aloha hifanarahantsika ihany aloha ilay fampianarana marina toy izao ny amin'nytianako azy be dia be le izy fa ohatra zao ny amin'nytianako azy tamin'ilay fampianarana hoe matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly dia fa natao kely teto ihany ty ny namorona ny reto fiteny reto dia ry zareo mpanao fanitsim-pivavahana na ny antsoina hoe réformateur nisin'ny fiangonana protestanta voalohany zany ry Luther sy ry Calvin dia nampiasainy amin'ny teny latina le izy dia tazomintsika ihany le teny latina afahantsika mora mahatadidy azy sady le teny latina koa teny mba fantatsika ihany hoe sola zay le izy ainy Efesiana 4:7 ka hatramin'ny 5:10 dia milaza tsara n'ilay ndresantsika teo hoe rehefa fantatro tsara marina dia mora hita ny diso hoy izy Jesosy Kristy ozy izy nanome ny sasany apôstôly ny sasany mpaminany ny sasany evanjelista ary ny sasany mpiandry sy mpampianatra zany hoe zay mihitsy zany nataon'i Jesosy Kristy nanome an'ireo olona zay mpampianatra sy mpitoroteny ao amin'ny fiangonana izy atao inon'ireo mba ho fanomanana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana ho amin'ny fampandrosoana ny tena Kristy mandra-pahatsonga antsika rehetra amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra tanjon'ireo zany dia nahatonga ny olona hahalala tsara ny Jesosy Kristy ny mpampianatra sy ny mpitoroteny ao amin'ny fiangonana dia rehefa mahalala tsara ny Jesosy Kristy ozy izy dia ho lehilahy lehibe araka ny refiny alehibe ny fahafenoan'ny Kristy dia ny 4:12 izy vilaza zay hoe rehefa mahalala tsara ny Jesosy Kristy ianao lehilahy lehibe dia manino tsy ho zaza intsony ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrany ho amin'ny fahadisoana io mihitsy le famaritana ny sekta dia rehefa fantatra zany marina fantatra zany Jesosy Kristy dia tsy hailangilana hoentina ary zao andrahoany malaza dia lasa ianao makany anandrahoany malaza dia lasa ianao makany fa fantatrao ny marina dia tsy hailangilana sy ampitamboleny rivotra fampianarana samihafa avy amin'ny dia io masekta azy avy amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrano amin'ny fahadisoana fa mba hanaraka amin'ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia i Kristy ny tanjona zany dia hanaraka ny Kristy zay ny tanjona ka mila fantatsika ny marina ilay manaraka ny Kristy zay loha dia rehefa fantatsika Kristy dia tsy mora
makany am'izany secta izanysika ka io ary le sola nankidimy telo moa izy zany ny tena sola fa ny roa sola vantony a dia ny ray sola tampony gabany ny voalohany sola scriptura ny dikany hoe sola scriptura dia sola seul teny grika scriptura écriture seul ny dikan'izany dia ohatra zao hoe ny soratra masina irery ihany zay le hoe sola scriptura manino ny soratra masina irery ihany io ihany no fahefana faratampony ho an'ny kristianina tsy misy fahefana ambony na mitovy amin'ny soratra masina fa raha resaka finoana sy fitondran-tenany mpino a dia ny soratra masina irery ihany no fahefana faratampony tsy azo asiana milahatra amin'ny akory fa ty ambaniny daholy a ny fahefana rehetra eto ambonin'ny tany ny réformateur nametraka an'izay io tsy azo ampiana fanambarana hafa zany raha misy mahita zany hoe ozy izy jesosy tampoko fanambarana vaovao dia jereo tsara reny mbola hianatsika ny antsoina hoe illuministe amin'ny heritaona any rehefa milaza izy hoe fanambarana vaovao dia zao zavatra anankiroa zao no mitranga na io tsy mifanaraka amin'ny baiboly fa vaovao loatra dia raha vao tsy mifanaraka amin'ny baiboly izy dia diso zany ao tsika fa faharoa na io mifanaraka amin'ny baiboly dia mitovy amin'izay voalaza ao anaty baiboly any dia tsisy ilana azy zany satria tsika efa manana baiboly zay noho izany a tsy azo apetraka nefa no atsika tsy ho an'ireny olona reny nahitan'i jesosy a dia zao no lazay ny tampoko dia be ny olona tonga dia manaraka raha vo mare an'izay iny kosa aloha tena manana fanambarana mihitsy nendry faly baiboly be soratra be tsy sary io foana no mba teniteneniny ao neniny tonga dia mipetraka mazava tsara hoe nahitan'i jesosy izy dia zao no lazain'i jesosy azy fa zay zavatra roa zay le izy ka tsy azo ampiana fanambarana hafa zany ny soratra masina ary ny boky sy ny fampianarana ihany koa ndraindray mantsika miteny hoe raha tsy azo ampiana maninona raha mampiasa boky maninona faly mamaky boky maninona manatrika fampianarana fa mamaky baiboly fotsiny dia vita tsy tompoko ireny dia fitaovana afahantsika mamaky baiboly ilayntsika ireny amakina baiboly ary tenenina foana zany eto amin'ny gasy mmb dia fitaovana ihany reny fa misy tonga dia secte izy amin'izay raha vo ny bokiny no ambony no ny zay lazain'ny baiboly lazain'ny bokiny a dia secte izy zay satria tsy sola scriptura ntsony fa scriptura miampy revue na boky ohatran'izao fa fitaovana ihany a ny boky sy ny fampianarana dia reo rehetrarehetra eo zany ny fampianarana izanaizana ny boky ninina zay vakitsika dia mila marinina amin'ny tenin'Andriamanitra foana mila marinina amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mifanaraka izy a dia tsy fahefanam-bony izy zay fa manaraka amin'ny baiboly rehefa tsy mifanaraka izy dia diso izy zay fa ny baiboly ihany no marina ho antsika zay foana ny atsontsika hoe manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana dia ty antiko be ty teny ty dia nitazomoko le izy hoe la Bible seule toute la Bible et la Bible par la Bible any hoe rehefa mamaky baiboly tsika dia ny baiboly ihany no fototra iaingan'ny finoantsika sy ny fitondran-tenantsika io ihany no mandrindra ny fiainantsika baiboly ihany ary tsy apahana baiboly tsy boky ray fotsiny tsy andinin'ny ray fotsiny fa io foana le nitenintsika hoe raha andinin'ny ray ara no vakinao dia mila vakinao daholo aloha ny boky ray manontolo ahafahanao mahazo an'iny andininy anankiray iny toute la Bible ary raha misy tsy azonao ao anaty baiboly a dia ny baiboly ihany no afaka manazava anazy nanao tsika tamin'ny Hébreu toko fahenina hoe zay andininy mazava no entintsika makina zay andininy sarotra ao anaty baiboly dia zay zany ny fisainana amin'io sola voalohany io sola scriptura faharoa dia ny sola gracia ny dikany hoe sola gracia dia ohatra zao hoe satria ny olombelona rehetra mpanota avokoa tsika zany rahantsika mahanaika ny baiboly rehetra dia miteny izany
tsy Romanina toko fahenina andiny fatelo amby roapolo mahatonga antsika toko fatelo andiny fatelo amby roapolo mahatonga antsika maka an'izany, fa ny baiboly ray manontolo dia miresaka an'izany hoe mpanota avokoa ny olombelona rehetra. Dia vokatr'izay dia maty ara-panahy izy. Dia io zay vao hoe tsy ilay Romanina toko fahenina andiny fatelo amby roapolo ihany ny anohanantsika an'izany. Betsaka mantsy ny olona manao an'izany. Inona ny andiny ny anohananao an'izany? Tena ratsy be zany ary mampatahotra zany mitady andiny ny anohanana hevitra zany. Tsy andiny ny anohanana hevitra fa ny fisaina ny soratra masina no manova ny fisainantsika. Fisaina ny soratra masina. Fa misy andininy fotsiny zay mazava kokoa. Ka fahafatesana ny tambon'ny ota dia rehefa manota ny olona dia maty ara-panahy tafasaraka amin'Andriamanitra. Inona ny azony maty atao? Tsisy. Na iteny ary izy hoe ary alevina fa tsy ary, rehefa alevinao ary izy dia tsy mandondono eo vatapaty hoe tsy aty le fanarahany tsy mahavita an'izany intsony satria maty. Dia ohatr'izany koa tsika maty ara-panahy tsy afaka manao ninninona. Noho izany tsisy azony atao mihitsy avonjy ny olona zay maty ara-panahy. Tsisy azo atao avonjy azy. Satria ny resaka fahaverezantsika amin'ny sekta dia mijery famonjenitsika zany amin'ny fahamarinana. Noho izany dia fahasoavana irery ihany no mahavonjy. Mety hoe fahasoavana dia haintsika tsara fa fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona zay tsy mendrika. Satria olona omeny ny fahasoavana io dia olona mpanota, olona maty no omeny an'ilay fahasoavana dia velona, lasa velona ara-panahy, lasa teraka indray. Dia ny fahasoavana irery ihany zay le gracia grâce, la grâce seule no mahavonjy. Dia ny Efesiana toko faharoa miteny an'izay tsara mihitsy. Tsy verset anohanana azy fa ny baiboly ray manontolo no miteny an'izany fa ity ny manazava azy indrindra. Ny Efesiana toko faharoa andiny voalohany dia izao no lazainy amin'ny baiboly protestant dika teny fahenina dia mifanaraka tsara miteny fototra nakana azy. Tsy misy an'ilay hoe nareo dia efa novelominy fo mbola maty. Le efa novelominy soramandry amintsika satria tsisy an'iny tao anaty fototra fa nanazavana azy fotsiny. Fa izao no lazainy hoe ianareo dia maty noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Maty tsika. Tsika velona fa maty. Zay ma hoe maty ara-panahintsika. Dia ny andininy fahavalo haintsika tsara hoe fahasoavana namonjenanareo io. Ta amin'ny alalan'ny finoana, tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy ireare. Zay. Zany hoe tsy hoe mila miasa ianao zay ianao voavovonjy, mila manao asa tsara ianao voavovonjy, mila manao fanampiana manitra ianao voavovonjy, fa fahasoavana zany. Ary raisina amin'ny alalan'ny finoana dia zay nidirantsika amin'ny fahatelo le hoe sola fide. Sola fide. Ny dikany sola fide dia hoe la foi seule. Finoana ihany no andraisana ny famonjena. Zay. Tsy le finoana mahavonjy fa fahasoavana mahavonjy. Ao tsika? Fahasoavana mahavonjy. Saingy io fahasoavana io dia raisitsika amin'ny finoana. Ny finoana zany dia ohatran'ilay mpangataka 4 mihitsy mananinina reny dia manao ohatr'izao. Zay ny atao hoe finoana. Le tanantsika misokatra mandray an'ilay fahasoavana azahoana famonjena. Zay ny atao hoe finoana. Ny ohatra fandraisako amin'io dia izao hoe tahaka ny hena mamay io. Ny hena mamay tsy azonao raisy tanana fa tsy maintsy raisinao amin'ny fourchette na kakazo kely dia lasa mosakika izy amin'izay. Dia lay hena io le fahasoavana, io le mahavoky. Ao tsika? Fa lay fourchette no finoana andraisanao azy. Raha vao raisinao amin'ny tanana io dia may ianao. Fa mila raisinao amin'ny tanana. Noho izany tsy lay finoana akory no mahavoky ianao fa lay hena. Dia fahasoavana namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana. Dia finoana ihany zany no andraisana ny famonjena. Tsy azo amin'ny asa ny famonjena, tsy avy amin'ny asa fa manjary mizesytsika.
hoe za nefa nanao asan'Andriamanitra be dia be, ahoana ny tsy vonjenao? Dia hozy tompo hoe tsy fantatra akory nareo hatraihatr'izay, melamiko ianareo mpanao meloka. Tsy azo avy amin'ny asa ny famonjena, tsy azo avy amin'ny fanarahana lalàna ny famonjena. Hoe za dia nahatanteraka ny lalàna rehetra narahako daholo zany, satria tsisy olona mahavita an'izany mihitsy. Fanamarina amin'izy rehetra renao fa diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra ihany. Fa finoana ihany, ary tsy azo avy amin'ny fanarahana fombafomba. Hoe ohatr'izao fomba fiangonanay, ohatr'izao ny fanao ny fiangonanay, raha vao tsy manao an'io izay dia very. Tsy mahavonjy ny fombafomba fa finoana ihany, amin'ny alalan'ny finoana ihany no andraisana ny fahasoavana, dia ny fahasoavana ny namonjena atsika. Zay ny fahatelo. Ny fahaefatra dia ohatrao ny ilazany azy hoe solus Christus, solus Christus, Kristy irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany no lalana ahafahantsika mahalafantatra, mahalala an'Andriamanitra. Misy fampianarana momba ny hoe mahalala an'Andriamanitra, fa lehibe kokoa ny hevitry ny hoe mahalala an'Andriamanitra no hoe mahafantatra an'Andriamanitra, raha ny Baiboly ny resahana. Fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no halalantsika an'Andriamanitra. Jaona 2:10, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary noho izany tsisy afahantsika manantona an'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy irery ihany. Noho izany dia izy ihany ny lohan'ny fiangonana. Io tsy azo ampihinana soloina olona hafa. Hoe nenay dia ianona, fa saiko izy raha vazay, nenay dia ianona ny lohan'ny fiangonanay ka izay lazainy dia tsy maintsy marina daholo. I Jesosy Kristy ihany ny lohan'ny fiangonana. Raha maka an'ilay polikopsika dia mahita andiny maro be, fa ny ray ihany no meko anareo ny Kolosiana 1:15. Dia miteny an'izay tsara hoe izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany, lamatoa amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitrak'Andriamanitra ho ao amin'ny Kristy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Fahafenoana rehetra dia ao amin'ny Kristy daholo. Raha vao manana ny Kristy ianao manana ny zavatra rehetra, tsy manana ny Kristy ianao tsy manana ny zavatra rehetra. Dia resahantsika eto amin'ny gasy be foana fa i Kristy ny fonony Baiboly. Raha vao mamaky Baiboly ianao ka tsy mahita Jesosy ao dia mitovy amin'ny tsy namaky ihany zany. Fa tsy maintsy mijery Jesosy Kristy ianao ao anaty Baiboly. Io ny fototra, io ny lehibe indrindra. Ka raha vao io ny ahenanao, raha hitadiavanao olona mitovy aminy, na asiana olona misolo anazy ho lohan'ny fiangonana, dia diso, fampianaran-diso izay. Dia ny farany fahadimy dia ny solideo gloria. Dikany hoe inona dikany hoe solideo gloria? Haitsika ihany inge zany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny zavatra rehetra atao zany ny omem-boninahitra dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra. Tsy azo omena olona zany. Fa ny mahasekta ny sekta dia izao, misy olona anankiray foana omem-boninahitra kokoa ao amin'ilay sekta. Misy olona omem-boninahitra kokoa ao amin'ilay sekta. Be voninahitra kokoa io olona, ka na ny akanjon'io olona io ary, ny satrony dia lava be, ny akanjony rebareba be, hafa noho ny rehetra mihitsy izy. Be voninahitra kokoa. Ho an'Andriamanitra rery ihany, tsy azo omena olon-kafa. Dia asa raha mba hitantsika ty indraindray na isika kristianina azy dia manana an'izany fisainana izany. Ary zany dia zavatra tena ezahako toerina foana. Fa le izy ny mahafinaritra ny nofo e. Le mba deraderain'ny olona izy zany tena tiantsika, filana ao anatsika zany deraderain'ny olona zany e. Ny mahafinaritra ny nofo. Dia miezaka mafy manohatra. Mba tsy hivadika ohatr'izany ty zavatra ty fa rehefa be tabataba ohatr'izao mantsy rehefa be tabataba ohatr'izao dia ina no mitranga. Ny asanay dia manondro hoe Jesosy Kristy ihany no izy, Andriamanitra ihany no mena voninahitra. Dia ozy izy no ohabolana sinoa hoe quand on montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt.
mahafatifaty kosa le tanany tanany faly zany vilambilana tsy tianay io le tanany ry tanany ry any anay tianay fa tsy ry tsisy mijery an'le tondrony mihitsiny Jesosy Kristy ny tondrona dia le olona manoro Jesosy Kristy ny ivavahana tsy olombelona tsy hiavitra mihitsy zao lazay nyty ty manina ary ty manao an'ity ozy izy rainareo fa ray ihany ny rainareo dia Andriamanitra ary ianareo dia mpirala avokoa fa misy le antsoina hoe ray aza manao olona ty amboniny tany ozy izy hoe raby fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia i Kristy ary aza manao olona ty amboniny tany ozy izy hoe mpitarika fa ray ihany ny mpitarika anareo dia Kristy dia io ray ihany mpitarika anareo dia Kristy fa zay lehibe aminareo mpanompo anareo ary zay manandra-tena no ahetry fa zay manetry tena no asandratra dia zany zany ka na titra io ary miainga amin'le titra ny ele izy omena titra le olona dia zao moa zany titra efa miakatra ihany apôstôly zao farany ambony indrindra fa tsy teneniko le oma satria tonga dia lazainareo hoe ihany nanaisiko amin'izany miakatra ihany fa efa misy milaza anazy ho Jesosy eto Madagasikara ary dia fa tsy izy zay Koritiana faharoa toko fahaefatra sy fahadimy dia manambara azy tsara dia io moa zany teny kristiana foana maka slogan fa mba eritreretiny hoe fa tsy ny tenanay no torianay fa Jesosy Kristy tompo fa sarinay tena milay be mihitsy leo niany eo tsy ny tenanay torianay fa zay fotsiny le rôle fa zay tsy ny tenanay torianay fa Kristy Jesosy tompo ary mpanomponareo ao amin'ny Kristy zahay mpanompo fotsiny tsika mpanompo Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazava zava ao maizina izy ny nampazava amin'ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny solideo gloria an'Andriamanitra ihany ny voninahitra fa za maka voninahitra zay tokony ho an'Andriamanitra raha fitiantsika zay dia inona le izy teo voalohany indrindra dia inona le sola voalohany sola scriptura dia zany soratra masina irery ihany ny fahefana faratampony ho an'ny kristianina faharoa fahasoavana ihany no mahavonjy atsika fatelo ny finoana ihany no andraisana ny famonjena any fahasoavana fa efatra reo le sola fa ny anankiroa sola vanto sola mialatsiny amin'izay sola manaraka solus Christus Jesosy Kristy ihany no ivo sy fototra ary lohan'ny fiangonana Jesosy Kristy ihany ary fa efatra solideo gloria Andriamanitra irery ihany nomena voninahitra zay ny fampianarana marina ka mila azotsika nefa na izany aza fa tsy misy fiangonana tonga lafatra akory sao dia tady fiangonana tena tonga lafatra ianao fa ivezivezy dia ailangilana tsy ampitambolombolen'ny rivotra ny fampianarana isan-karazany ianao ny fampianarana tena izy dia ao anaty baiboly ihany fa tsy fiangonana akory tsy misy fiangonana tonga lafatra kanefa na izany ary dia samy manana ny fombany koa ny fiangonana tsirairay samy manana ny fombany dia tsy le hoe rehefa tsy mitovy fomba aminao dia lazainao fa secte fa mila jerentsika hoe ireo ve ny an'ny fiangonana fa matetika ny zavatra tena mitsanga indrindra reo zany mifototr'ireo sola scriptura sola gracia sola fide solus Christus solideo gloria reo ny fototra ny akoatran'ireo dia zavatra secondaire ambikambin-javatra ihany ohatra farany ihany dia anao goûter-tsika le ana verset efa nalaina le atsy bolao zafady ty tantary ty hainao ihany ty tantary ty ny fanena ono efa nataoko ihany ty tamin'ny farantsinina teo iaraina ny fanena ono i Bartimeo sy lehilahy teraka jamba tao amin'ny Jaona toko 7 fanena izy roalahy ka hoana ty
tsy jamba taloha ary alako oatra ny jamba ay samy jamba zany tsika taloha any afaka hita zany izy roa lahy izy altina nanasitrana ny lahy ny aly ty Jesosy zany ve ny ako Jesosy ary mitovy mihitsy zany nanasitrana antsika sao de mba tsy Jesosy ary ny lahy Jesosy ahoana nanasitrana ny lahy raha tsy Jesosy fa za ihany ny tena jamba nisitrana Jesosy zao nanasitrana ny anahy nandrora tamin'ny tany izy de nataony feta le rora de napetany tamin'ny masoko de avy eo nasainy nandeha sasa tany Siloama de nahiratra amin'ny masoko de ozy izy Bartimeo tena tsy Jesosy zany nanasitrana ny lahy zany Jesosy rehefa manasitrana ty tonga de miteny fotsiny izy hoe mahiraty anao tonga de nahiratra fa izy tsy mila manao feta zany Jesosy tsy mila manao an'izany fa mafy be izy de ozy le ny lahy mihitsy ny tsy izy ny analy ty tena Jesosy fa izy tena nasainy nanao feta izy za mihitsy nahita anazy nanao feta mbola jamba tamin'izay de niady izy ro lahy de samy nanangana secta ny anankiray secta manao feta de ny ray secta miteny fotsiny de azosika am'izay fa zavatra secondaire zany satria samy Jesosy Kristy nanasitrana azy ro lahy tsy zay fa ary am'le fombafomba no mampiady de ananganana secte ka zany fomba reny hoe divana anaovana secte mbola misy andinikely vitsivitsika ireto ny baiboly zany de mamerimberina foana ny anoerana ny fampianaran-diso tena tsy zaka ny baiboly mihitsy ny fampianaran-diso zany fa tsy maintsy toerina de akandiny vitsivitsika matitoko faefatra amby roapolo miteny ny intelo Jesosy Kristy ny amin'ny anoerana an'io ny andininy faefatra de ozy izy ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fa andreo isy mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe zany Kristy ka maro no voafitany de nampitandriny Jesosy Kristy milaza ny amin'ny ny andro farany lazainy eto moa zany de ny amin'ny fotoanan'ny kristianina am'izao fotoana izao nanomboka ny latsahany fanahy-masina mandra-piveriny Jesosy Kristy no antsoina hoe andro farany de izy ilaza ny tenany hoe zany Kristy maro voafitany de mahagagany mazava be izy any tsy mahay an'io fa rehefa lanjaina le kofboiray de mbola be deabe any milanja le ry hoe izy Kristy rara izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka mitaka olona maro andininy fahatelo amby roapolo ka raha misy miteny aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary izy aza mino an'izany nareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo ny atao jereo tsara raha azo ny atao na de ny olom-boafidy aza de hofitahany indro efa voalazako taminareo raha teo izany zay ny Matthieu toko faefatra amby roapolo de Matthieu toko fito andininy fadimy ambin'ny folo koa Matthieu toko fafito andininy fadimy ambin'ny folo de milaza zany hoe tandremo izy ianareo fa isy mpaminany sandoka mpampianatra sandoka ho avy aminareo de mitafiody janak'ondry izy nefa ny ao ambaniny de ambody zay tamiraviry de misy mihitsy ao amintsika ao ambody mitafy hoditra zanak'ondry ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahasivy amby roapolo sy fahatelopolo de milaza hoe rehefa lasa ozy izy Paoly de mampitandrana fa isy mpaminany sandoka zay hiditra misokosoko ho aminareo de hitona ny mpianatra anaraka azy tsy hitondra ny olona ao amin'ny Kristy izy fa hitondra ny olona anaraka anazy zay ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahatelopolo de ny farany etondray de tsy le mpampianatra sandoka no ampitandremo fa le olona mihitsy ny olona mihitsy no resahany hoe Timoty faharoa toko faefatra andininy fahatelo sy faefatra hoe ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsisy kilema ny olona mihitsy ny tsy azaka fampianarana tsisy kilema le marina fa ngidihidy sofiny izy de amoro mpampianatra ho azy araka ny filany ary mpialany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganoangano ary tia ny olona mihitsy raha volona mpanao anganoangano de be mpanaraka
fa raha vao tenin'Andriamanitra ny ataonao a eo ianao ny raisina dia iverenantsika ity manomboka eto a dia ity Petera faharoa toko faharoa ity a no andraisantsika akatsika ny mahasekta ny sekta fa ny andininy voalohany sy faharoa ihany no hovakitsika izao hoe nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely tany aloha tany ozy izy efa nisy zany ary isy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo nisy foany kristianina ny resahany eto nisy foany zany ireo mpampianatra sandoka reo izy dia ampiditra fampianaran-diso atsokosoko mahavery ary mitondra azy mahavery ary hitondra azy andany tompo tanareo io foana le fototra le solosy Kristosa dia elany foana andany tompo izay nanavitra azy ka tonga fahaverezana tampoka ho an'ny tenany zany maro ny anaraka amin'ny fanaraha-pony amin'ny ratsy ka ireny no hitenenana ratsy ny lalan'ny fahamarinany maro ny anaraka anazy reny zavatra ireny